fifaliana lehibe ary tsombo tratra tsombo mifo satria faly loatra tamin'ny malira nahitany Barea de Madagasikara mivoaka nandresy satria efa mizotra zany lalana zao makany amin'ny ampavalon-dalana zava-dehibe reny ary sambany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara nahitan'izany Barea de Madagasikara nankany zany zao nefa tonga dia miakatra any amin'ny phase de finale isika zava-dehibe zany fisaorana feno aloha sady fankasitrahana ho amin'ny Barea de Madagasikara mankasitraka feno ihany koa vahoaka malagasy na dia any alavitra any ary ny Barea de Madagasikara nyray fo nyray saina nanohana na dia taty tany lavitra ary tsisy nanavahany orakoraka be nanerana ny tanàna ny ambiansa tsisy oatra zany mahafinaritra hita zany ilay tena hoe fitiava-tanindrazana fitiavana le Barea de Madagasikara satria ny Barea de Madagasikara raha manao an'io baolina io any fiadinany champion d'Afrique voninahitry Madagasikara no arovany ary voninahitry Madagasikara no asandrany zava-dehibe loatra eo amin'ny tantarany firenena zany zavatra ka dia akasitrahana feno dia manantena vokatra tsara fanatsarana misy kely ho anay mpakafy moa zany dia tsy sanatria akory manakihana ny entraîneur masosikevitra kely ihany hoe teo amin'ilay resaka remplacement somary nisy kely ohatran'ny fahadisoana kely ihany nefa mety stratégie ihany koa ilay izy mety hoe zay ve ny fatan'ny coach fa stratégie mety hoentiny any amin'ny nahatonga an'ilay fandresena fa somary ao amin'ny resaka défense zany dia ao amin'ny resaka famonom-baolina zany misy fanamboarana kely fangatahana mba jerevana nefa moa ny coach olona manampahaizana antsika manampahaizana izy misy matoky zay fa fatan'izay zavatra fa tokony mba jerevana ihany zay zavatra zay dia ny resaka sport dia mila fanohanana zava-dehibe nataon'ny malagasy teo ihany koa fanohanana ny mpitondra fanjakana zay any amin'ny ambaratonga isa sokaja zany dia hita samy nandray tanana daholy nanohana ny Barea ary nanohana an'ireo ataoko ekipa antsika ireo zany tsapa zany tena motive zany le bandy dia tena misy vokatra ilay izy ary rehefa motive izy tsy maintsy misy vokatra tsara ary jero tsara fa misy ny ezaka goavana zay ataon'zareo amin'izao fotoana zao ary tsy manisy fanantenana ka dia mankasitraka ary mbola manantena trany any fanohanantsika vahoaka malagasy tsy maintsy tafita amin'ny Barea alefa Barea miara-miroa tsika rehetra